Zaho a masera raza fiaromanga Justine, responsable ny communauté anay eto Anjomakely Ambohipedanana, dia responsable ihany koa ny jeune en formation. Ny fikambananay moa dia franciscaine mpanompo vavy ny Marie avy any Blois. Dia ny maseranay misy ny manao voaly, misy ny tsy manao voaly. Dia soa moa zany le izy dia za anisan'ny fidy an'ilay tsy nanao voaly. Niorina tamin'ny 2009 tany ho any zany masera no nanomboka ny asa sy ny trandraka n'ity toerana ity. Dia masera Elsie Mathieu moa ny anaran'ilay masera. Izy zany no miasa miandraikitra manokana ny centre orphelinat. Tamin'ny voalohany dia teny Anjomakely teny amin'ny fiangonana no niandohan'ny fanorenana, dia avy eo mifindra tetỳ Ambohipedanana dia nanorina ny trano ho an'ny ankizy rehetrarehetra. Mitombo zany, mitombo ny ankizy dia mitombo ihany koa mpanabe, zany hoe tsy maseranay rery zany no miandraikitra an'ireo ankizy ireo fa misy olona ivelany. Ao ny mpanao lakozia, dia ao ny mpanampy amin'ny étude andreo, dia ao ny mpanampy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia zahay moa tsy manana loharanom-bola hoe fixe zany anodinana ny centre, fa ny malala-tanana no manantona anay. Mianatra zany ny ankizy tena mahasabotsy karakara ny tokantrano, ny sakafo, na salama, miateny. Dia amin'izao fotoana izao zany misy ankizy 50 eo zareo no ahoara izao. Tamin'ny fiandohan'ny centre dia misy zaza mbola tao hoe 4 ans angambany kely indrindra, fa amin'izao efa nanomboka naka an'le bebe dia hatramin'ny terminal zany ny raisina ato amin'ny centre. Fa ny toy an'le avy eto amin'ny centre dia mbola misy ny communauté anankiray izay naorinay, karazana centre ihany zany izy io any Antsirabe. Dia rehefa afaka baka zany ireo mpianatra ireo ankizy reto ireo, dia ny condition ataonay zany dia hoe taona ray zareo mijanona eto amin'ny centre manampy ny ankizy namany. Dia ny critère zany zaza sahirana aloha izy, sahirana amin'ny ara-pivelomana ekena iny, fa eo ihany koa le tsy fananana ray na tsy fananana reny na tsy manana ray sy reny mihitsy. Rano ty raha napakarina avy amin'ny plaky ny apakarana azy dia mizarazara be any dia ty ho an'ny zaridaina. Rano avy any ambany any apakarina amin'ny plaky solaire, misy sansy anankiray ary ambany ary. Misy fikambanana masera maromaro miara-miasa aminay mandefa an'ireo zaza ireo, fa tsy hoe zahay zany no mitady an'ireo zaza ireo any amin'ny tokantranony any, fa le masera mikarakara zaza mahantra reny no mifandray aminay. Dia reny no manome ty misy zaza azo ampidirina aty amin'ny centre raha ohatra ka mbola misy banga le vera. Ny sekoly zany ny primaire eny amin'ny Sainte-Anne eny Anjomakely, manomboka amin'ny lycée izy zany tsy amin'ny Saint-Gabriel. Tena mianatra aloha zany ny tena asa ataondreo, dia ampianarina ihany koa zareo miasa eny an-tsaha, ohatra hoe mamboly anana, mikarakara akoho, dia mitaona zezika reny ambolena, satria tsy maintsy mamely tena ary ampianarina zareo, ampianarina mivelona zany izay fomba rehetrarehetra fahandreo mamely tena sy mizaka tena dia ampianarina. Rehefa ohatra hoe tatao am'desert zay dia misy mantsy mbola mivaingana midina vany dia ahodina ato aloha lasa mepotika. Dia rehefa voahodinao le izy dia ahodina amin'ity mba midina makato. Dia rehefa midina makato le izy dia tiany ahodina dia lasa gazy. Dia rehefa rano sy rehefa le rano-drano iny mivoaka makany dia lasa zezika ary ambany ary, dia le gazy natao makany.